daholo ve zanagasika rakitra indray ty langano tatasika ho an'ireny mpianakaviana rehetrarehetra indray ty ataoko androany ty eny na ohatra ary la bantoka hoe hijery ato tsy manino zany fa mety daholo na indrindra koa fa ho andry sipakely fa misy zavatra mety amindry ato dia ho jerentsika hoe ohatry ny ahoana indray zany ny kiraro anaovan'ny vehivavy mety tomboka hatrany amin'ny zazakely ka mandra-pahatonga anazy hoe any amin'ny fanterany any raha rehefa manomboka mbola kelikely lo zazakely dia jerenareo hoe zareo kosa aloha mbola tsy afaka hoe tonga dia manao an'izao rehetrarehetra fa tsy maintsy neny no mampanao akanjo mampanao an'izao rehetrarehetra zao na kiraro na inona dia ohatratra n'izao ny paozipaoziny kiraro raha toka hoe mbola kelikely ny zaza eo ihany koa le mbola hoe tsy afaka mandesiny rehetrarehetra dia mbola manao bakiraro koa ary indraindray izy daholo zany dia rehefa miakatrakatra eo amin'ny fahadimy taona eo 5 taona 1 taona 7 taona eo dia lasa mivadika ohatra zao ndraiky kiraro anaovany ankizy kely eto zao lasa somary neny somary sy sahirakirana moa efa somary be fanadinoana tsy hoe be fanadinoana ihany koa fa ndraindray koa hoe neny sahirana manao zavatra rehetrarehetra nefa kosa na izany ary mila jerena ihany ny ankizy dia lasa mivadika orera ohatra zao ny kiraro ny ankizy tsy mbadika ambony ambany rehefa andeha hianatra adino manidy lase ndraindray koa maloto be le kiraro dia izy anandrasana neny foana ave mba mila miketrika kosa raha ngandry izy zazakely na izany ary mba mila mihetsiketsika izany raha toka hoe mbola kelikely satria neny any kosa mba sahirany na izany ary ilaina fifampiresahana rehefa miakatra eo 10 taona dia manomboka somary mbolambola amin'izay kiala dia ohatrohatran'izao zany paozipaozin'ny kiraro anaovany rehefa hoe andeha hibosy izy na hoe andeha eo ampiara-mianatra izy na hoe andeha ho any amin'ny tsy fatapatra-piaviana any tsara kosa aloha ty naikanaika efa tsy ratsy mihodina kely aloha indriry sy fa fa tsy mety amindry mihitsy ty kiraro ty na izany ary neny dia mila mijery ny zavatra mamety zanany ihany akory nefa io moa somary manomboka mbolambola sy anana dia lasa mifampitaritarika any ambadika any ankizy kely dia ohatrohatran'izay le izy ndao indray tsika ho jerentsika rehefa manomboka eo amin'ny 13 taona eo zatovavy le rehefa andeha hiaraka andeha hiaraka amin'ny namany iny andeha hamonjy boaty ity indray jerentsika hoe rehefa manomboka 13 taona eo zatovavy dia somary ohatran'ny mbolamola tia mihirahira tia mandihindihy I'm a rock dia ohatrohatran'izao indray kirarokiraro ohatran'ny titiny satria tsy natele mandihindihy sy ny zavatra rehetrarehetra ireny tsy ratsy kosa raha ngaty tsy hitanareo mba tsara avele somary mangirangirana amin'ilay kiraro aloha makafiby an'eto kiraro ito afaka mijerany hoe nisotro io nareo mitsongolongolo keny dia efa mahita ohatrohatran'io teny mamasina teny nahitako an'eto amin'izao zao efa manomboka somary tadidiny kiala hoe mila hidina tsara lase tsy ohatra le tambola kely le tarile hoe tsy hidina le lase na dia hoe zany ary miaingany amin'izay ary efa manomboka mbolamola amin'izay kiala iny atao amin'ny fa-18 taona amin'izay eo amin'izay le be fa malina be kiala sy irahany endany ry matsara leleko savana ny rany irahana manary fako le ty hita le bandy mipetraka etsaka kely nefa za tara aminazy dia maloto be ako zao hoe raha vao manary aty fako ty tsy tia le ry zay moa le mampifermena sipakely dia efa miomandry izy sipakely fa rehefa anambady angendry dia tsy mendrina andeha hanary fako indriny tsy maintsy voatera andeha hanary fako any dia mila mianatra zany ndry ao an-trano dada sy neny ao rehefa hoe ariran'ny dada sy neny manao zavatra tsy mila miferinaina zao ary ny amola ndriko ngandry anana vola evidanina kiraro raha ohatra indrika hoe tsy miasa ihany koa bosista azadino tsy ratsy kosa aloha ty kiraro ty zareo na izany ara mijerentsika indray ny kiraro manaraka rehefa ohatra zao indray ny kiraro rehefa somary mitombotombo taona efa hanomboka hanambady amin'izay kiala sipakely dia ohatra zao indray ny kirarony tonga amin'ny fotoana fa mariage tam tam taram tam tam taram tam tam taram tam taram tam taram tam tam taram tam tam taram mahagaga zareo mampalahelo aloha fa amin'izao fotoana izao zany le taonany zatovo tsy tonga ny amin'ny 20 taona na hoe 25 taona any manambady fa mampalahelo hoe 10 taona
2 taona 3 taona efa bikiny raha sipa de mila mailomailo ihany eky sipa kely fa de asa manaiky ho tatatata am'bandy zany fa fiainana am'izao neky efa mafy efa sarotra mba mila mibôsy tsara ndre zay vao miditra amin'ny fanambadiana zany satria indrindra tsy mana expérience mila fianarana daholo fiainana de zay mbola ho avy ako amin'ny vidéo manaraka zareo na zava-de momba zay fa ty aloha resaka kiraro ny ato efa manambady am'izay kalanina de ohatr'izao ny kiraro anaovany jereo ane efa lasa mamondy efa tsy de ilaina tsoa le metsitsy fa na izany ara zareo na lasa mamondy de mba mila molamola foana mba jejojejo foana ndry tsy problème nge le molamola sy jejojejo e amin'ny ankapobeny mantsy ny lehilahy zareo de ity masony ity ny zareo no mijery ny zavatra rehetrarehetra karaha hoe zavatra hafahafa ny hita amin'ny masony de ino ny zavatra mifantoka ao anatin'ny saintsiny ao anatin'ny fony ao de na efa manambady anitra de mba mila molamola foana na izany aza ny tarehy mbolambolana tsaratsara de ohatran'izay rehefa miteraka ray indray de ohatr'indray kiraro anaovany ohatra mampatatahotra ihany afa ty kiraro ty zareo afaka entina mandehandehatrarehetra raha ohatra ndreo saka ma hoe manana zanaka kely amin'ny trotrotra zatotaiza kely de mety amindry ihany ty kiraro ty e ka hoe mila fianarana ihany koa le fiainana na izany ara tiako be ty kiraro ty fa le izy koa tsy mampianjera zay mahatsara anazy de zay fa efa atoloko an'za tovovavy de zao aky mihina fa betsaka zao ny sipakely mijery an'ity vidéo ty hoe oanandray zany kiraro ny sipakely sy ny anany zany de milohany idirandreo fanambadiana sipakely de tady tsara fa mila mianatra miketriky ndry any an-tranony ndry aloha ndry voalohany ndry mianatra voalohany de zay ndry vao mahalala ny fanambadiana de ohatr'izao ndray nefa ny kiraro anaovany renim-pianakaviana rehefa tonga manana zanaka telo izy lasa ballerine sisa ny anaovany e sasanara scooby-doo de nefa na izany ary zany aloha sipakely tsy voatery hoe avidin'izao kiraro tsara be zao ndry na hoe ohatra ohatran'izay de zay le efa teneniko hatrany ambony hoe mila miketriky ndry mialohan'ny hiverina fanambadiana satria ndry raha ohatra ka sipa tsy bôsista sipa tsy mibôsy tsy avidy kiraro koa ne ndry e angataka volan-dehilahy foana ve tady biby tsara fa vola omeny lehilahy ndry tsy karaha manitra rehetra iny omena ndry fa ny apahatelo no omena ndry de ndry nefa tsy maintsy hividy vary menaka savony rehetrarehetra de aiza ny vola ividanandry lamaody sy ny rehetrarehetra zany ilay ndry hoe manana lamaody fa zany hoe mila miketiky ihany de ohatr'izao nefa rehefa hoe divorce am'izay sipakely eo rehefa divorce mantsy de eo am'izay ry zalahy tsy afaka menimenina ndretsony zay mantsy le fomba ratsy ny lehilahy gasy am'izao fotoana izao rehefa manambady izy le vadiny ao an-trano de tsy tiany ho molamola aza manao short aza manao akanjo ohatr'izao nefa de mahagaga fa le sipa manao short rivilin ndry tonga de mahatara ny zara hoe zany me sipa le de tsy haiko hoe inona fa tonga lehilahy gasy am'izao nefa raha any ivelany any zareo raha ireny vehivavy ireny nytenenareo hoe aza manao short na aza manao an'izao elan'ny sipinareo de fa miteny azy zay de zay ny tenenako ndry de an'izao ry sipakely fianarandry atao tsara fa aza milingilingy mbolambola hoe ilelany ambadika any de avy eo andry nefa bikina de ataony lehilahy mahita faisany tsisy maminao andry fiainanao tokantrano satria tsy indrila tsy nahita expérience mila fianarana ny fiainana de zao mo rehefa hoe antitra bozany de zao sisy tsy manenina fa na de hoe vadika ara le kiraro tsy sorana anazy fa de fahaliana eo foana na vadika koa la izy fa tiako saloha fotolozy na rehefa efa natadidy le fotolozy kiraro taloha ary manina ary tsisy an'ireny kiraro fotolozy le marina am'izao fotoana nefa taloha le tamin'izaho mbola kely rangaha mbola nalaza ny fotolozy mety le orinasa mpanao fotolozy mihitsy ngamba mety hoe nanova ino moa zany satria miova ny fotoana de miova ihany koa le lamody zay zareo fa makasitraka ny rehetrarehetra naraka le vidéo hatrany farany de mbola afatra ihany ho an'le sipakely ny fianarana zareo atao tsara rehefa vitanareo tsara fianarana de tsy ampifilafilaina ny bandy nareo rehefa manana asa tsara azo indray zany ry sipakely mihina fa mijery an'ity vidéo ty ndry zao jereo tsara eny lalana majery ale kiraro teo nareo de mihina fa tonga saina tsara nareo mahita an'izao ary hitanareo eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny mika zany e ho an'ny vehivavy rehetrarehetra manambady tsy vehivavy manao talon zany fa kiraro kapakely scooby-doo ny anaovany ary na ballerine raha mahavidy ny antony zay rehetrarehetra zay de eo aloha le fantrano
tsy omena tsiny zany. Ary ambon'izay ihany koa dia eo ihany koa ilay tsy fahalalana. Ka mialohan'ny hidirandreo anaty tokantrano dia voalohany any amin'ny dada sy neny mianatra ny atao hoe fiainana tokantrano. Fa tsy rehefa ao manambady ndry ve ataonao moa zany manambady, ataonao moa zany mahandro hany zany. Fa inona marina tena tian'ity vadiko ty e? Dia eo indray ny raisiny. Noho izany bôsista aloha atao. Rehefa bôsista indry manatra tsara indry vita bôsy indry indry tsara ny fiainana rehetrarehetra e. Na izany ary dia mifalia foana zareo izay fiainana misy aminareo manam-bola indry tsy manam-bola indry manan-katao indry tsy manan-katao indry dia mila faly amin'ny maha izy andry. Dia zay amin'ny ankapobeny efa teneniko ihany koa, raha ohatra indry zao ke zatra hoe manantena lehilahy eo foana dia tadio tsara fa hoentin'ny lehilahy misangana ihany koa indry ohatra ny fiainandreo tokantrano nefa jereo tsara fa ny ankamaroan'ny vehivavy rehetrarehetra malagasy aloha ny hitako eto dia mijaly ao amin'ny fanambadiana satria maninona ampijalian'ny lehilahy. Ka inona mampatonga lehilahy mampijaly indry? Voalohany dia indry ilay mahay vandoha, mila mikirana indry izay vao miditra ao amin'ny fanambadiana. Zay rehefa andeha hanasa tany amin'izay ako dia vita ny resaka mety lava loatra bikabariko za hoe zavatra tsy kiraro kory ny teneniko. Eny e, rehefa tapitra resaka kiraro dia mba nitariko kely izy fa tsy maninona fa mankasitraka na rehetrarehetra dia tsy maintsy misy foana ny vidéo dia ho ana rehetrarehetra manohana mankasitraka ihany koa. Izay moa sara betsaka mandra-piona aminareo dia isarona ihany koa ny TikTok. Za manao vidéo taminareo dia atao amin'ny TikTok ireny karazana décoration ataoko aminareo ireny ho anareo raha tsy hoe za zao raha mijery anaky mivantanareo dia ho hitanareo tsara fa tsisy make-up ataoko amin'ny tarehy zany fa amin'ny TikTok za miditra application TikTok dia manao vidéo mivantana dia izay mampatonga an'ilay tarehy mivaova sasany ireny. Dia ho anareo ihany koa raha ohatra ka hoe mba te hanovanova ilay izy dia afaka miditra TikTok nareo dia mba mivoatra mahazatra e. Zay fa mandra-piona tompoko.